Ny vahoaka malagasy manerana amin'ny Madagasikara ny fikambanana Zanatana Valona. Tonga indray ty ny fotoana ankalazana ny alamady dia ny taom-baovao eto Imerina. Amafisiko izay hoe taom-baovao eto Imerina zay. Amin'ity taona ity indray izy dia hiaraka hoe ny fianarantsoa tsika rehetra anatanterak'izay dia ny fahasivy fahafolo ary faraika ambin'ny folo ny volana septambra izao. Tsara ho amarinina izay zavatra voalohany izay fa ny Zanatana Valona dia miraikim-po tanteraka ary manaika lay ataontsika hoe taom-baovao malagasy, iraisany malagasy mamalagasy ny Zanatana Valona ary manerana ny nosy mihitsy io ny tokony fantatritsika ny fomba fa ny talata sy ny alakamisy dia andro tsy iasana na hanaovan-javatra. Raha eto Antananarivo angamba dia heverinay fa ny Zanatana Valona irery sisa no mitanan'izany fomba izany ka tsy afaka anatanteraka ny fankalazana ny taom-baovao izay ny fa 4 ambin'ny folo ny volana Jona dia natao ny zoma fa 5 ambin'ny folo ny volana Jona.